Vary 5 taona, voamaina 5 taona, avy amin'ny fitondram-panjakana no natolotsy ny ministry ny tany sy ny fitsinjaram-pahefana ho an'ny Beanitra sy ny Marefo ara-pivelomana aty amin'ny distrikany Tsiombe mba ho vonjy-ranovaky amin'ny sivisindo sakorana aty amin'ny faritra atsimo izao. Fitondram-panjakana manontolo zany tenako sy avy amin'ny gouvernement manontolo mba hijery ity fotony amin'ny zavatra tena misy sy ny zavatra mianjady ny olona ny afatsika rehetra amin'ny faritra andiniko zany Tsiombe zany no fantatritsika tsara moa fa noho ny tsika sy ny olana amin'izao fotoana zao dia somary sahirana ny vahoaka rehetra na amin'ny lafiny famokarana na amin'ny lafiny fitadiavana dia tena sahirana koa zany vahoaka ka zay ny antony anay aty mifampiresaka tamin'izareo teo hoe inona no zava-misy zany dia inona no efa natao sy inona no tsara ataon'ny fitondram-panjakana miaraka amin'ny mpiara-miombonantoka rehetra izay trataloha androany dia nisy ny vary 5 taona zany natolotra teto Tsiombe sy ny voamaina 5 taona. Velom-pisaorana amin'ny fitondram-panjakana ny vahoaka ny distrikany Tsiombe. Misaotra ny fitondram-panjakana nagnamanay ty vary etohan'ny Beantatsy 730 atao anaty Tsiombe centrale. Eny akajy amboninazy ny vahoaka afaka hetaheta amin'ny 25 kg par tête igny ty ny voajaray azy miaraka amin'ny vagnaimba. Taorian'izao no ny fampitafana ny vahoaka nanadiady fotony ny olana mianjady aty Tsiombe amin'izao vanim-potoana tsy fisian-drotsakorana izao sy ny tsidiany misy Tsiombe 1 mahakasika ny fisitrahan'ireny zaza Marefo ara-pivelomana ny vola 3 alina isam-bolana vatsiny banky raisam-pirenena vola.